Miarahaba daholo nisy publication nataoko teo hoe asaina manao PV de contingence daholo ny chef de district eo amin'ny commune urbaine Antananarivo. De manontany ny rehetrarehetra hoe inona izany de zao zany le izy. En fait ny ministre enay zany hoe ministre ny antitany no nandefa an'izay baiko zay hoe mampiasa ny chef de district omebaiko ny chef de district hoe mampiasa nareo PV de contingence. De io PV io navoaka vao amin'ny avy any amin'ny ministère ny antitany ho ampiasaina eraky ny commune urbaine en Antananarivo. Azavaiko kely, misy ny atao hoe plan de contingence. Le plan de contingence ny atao hoe contingence zany dia situation na trangan-javatra izay miala amin'ny mahazatra, zany hoe misy fomba nazavako anazy amin'ny teny gasy, zany hoe misy tranga exceptionnel mitranga. Zareo zany efa nanomana hoe tokony andeha araka zao ilay fifidianana, kanefa misy zavatra mitranga izay tsy nampoizina. Ny zavatra tsy nampoizina zareo zany de le hoe ho tratratsika ny osoka izay nomanina. Fa mieritreritra izy hoe le osoka zany ho ataony andeha ohatra ny taratasy any amin'ny poste fotsiny ihany. De ny zavatra mitranga nefa zao tratra daholo. Omaly ny teny hoe misy olona no formena, zany hoe no fanina mihitsy angala bato miaraka amin'ireo karapifidianana izay tavela eny amin'ny fokontany. Zareo zany tsy mizara karapifidianana fa ianao no tonga maka ny karapifidiananao any. Amin'ireo karapifidianana izay alainareo misy olona tsy tonga maka ny anazy, misy koa ireo karatra ireo amin'ny anaran'olona tsy mi-existe. De ireny ambina karapifidianana any amin'ny biraopokotany reny zany nangoniny zareo de omeny olona. De misy olona anankiray mitondra karapifidianana 50 karapanondro vitsivitsy, de mitondra bulletin précoché 50, de lasa mandeha mifidy eraky ny bureau de vote manao bourrage na urne. Raha izay nanao ordonnance ary zareo. Ny ordonnance zany tonga de ny CENI, zany hoe ny CENI no nandefa lista reto misy listana olona tsy voasoratra anaty listam-pifidianana nefa tokony hifidy. Raha ny tena marina ny ordonnance de ohatr'izao fandehany. Za zao ohatra petraka eny Andoharanofotsy, nanao recensement na tsy nanao recensement fa nefa za feno taona, de mahafaka manaprofo hoe mipetraka eny Andoharanofotsy, certificat de résidence, taratasy milaza fa tsy voasoratra anaty listam-pifidianana, kanefa za feno taona ary tsy very zo. De lasa makany amin'ny tribunal mangataka hoe za tompoko araky ny constitution de mananjo hifidy, kanefa tsy voasoratra anaty listam-pifidianana. De noho izany de mamoaka ny tribunal hoe ok ary ianao fanirisoerinay zanaky Rakoto Rabe teraka tamin'ny zao daty, mipetraka amin'izao adresy, tondra ny lara karapanondro numéro zao de mahazo mifidy eo Andoharanofotsy. Fa tsy hoe za mipetraka Andoharanofotsy de andeha hifidy any Fianaratsoa na andeha hifidy za any Ambohimanarina. Ny zavatra nataon'ny CENI de nanome liste izy ary io liste io de misy hoe Razafimboangy Lucille zanaky père inconnu sy Lucille. Iza le Lucille be mihitsy ny trano. Rakoto Tavoangy boîte yaourt zanaky père inconnu sy mère inconnu. Misy hoe AFF zanaky père inconnu sy mère inconnu. Iza le AFF? Ny AFF seul AFF fantatritsika de hoe andro sy fototra ho an'ny fampandrosoana izay association ny Mamira Vatomanga sy ny vadiny ao Antananarivo mangalatra
vola atao amin'ny knaps ary mody manao asa soa amin'ny volany knaps nefany nangalatra ny vola atao amin'ny knaps okazava mihitsy ny resaka izay le izy de ny fahitako anazy zany mety nanome lista ny AFF reto daholo ny lista ny olona afaka ampifidiananay de ry le mpanao saisie ao amin'ny seny tsara fantatrareo fa ny olona nampanaovina saisie ny liste électorale atao amin'ny seny de olona gadra zara raha mahay manoratra nakagadra BDP tany amin'ny fonja Antanimora Mertsiatosika taizakoa ny fonja manodidina Antananarivo tatena tamin'ny camion reo gadra reo de nasaina manao saisie ny liste électorale zany hoe zara raha mahay mamaky teny sy manoratra ny olona nalainy zareo tany fa tsy le gadra hoe izy mahay fa zay gadra hitany tao de nalefany de le gadra tsy manininina zany tsy malala kory ny dikan'izany père inconnu zany tsisy ray ary ny dikan'izany mère inconnu zany tsisy reny fa de fa mifenofenonany fotsiny le izy de mameno isa de iny lista iny aveo nentina any fitsarana de mamoaka didy mamoaka le ordonnance ny tao amin'ny fitsarana hoe mahazo mifidy daholo reo olona reo iza nanao an'io iza nanao an'io satria normalement ny olona mamoaka ordonnance de tsy mpitsara rehetrarehetra fa ny président tribunal ary ny vice-président tribunal ao Antananarivo misy maromaro ry zareo anankiray ny président ary misy maromaro vice-président ho fantatrao izy ny anarandreo fa dans tous les cas ireo mpitsara vice-président sy président ao Antananarivo reo zany no nanao an'izany ordonnance zany satria misy 45 000 isa le izy tsy possible olona ray nanao an'izany fa olona maromaro avy eo tsy mijery zany zareo hoe ireto olo reto ve tena miexiste zanak'izy ny atao hoe olona miexiste de zanak'olona miexiste zanak'izy petraka izy inona se ienany teraka tamin'ny taona firy lasa vavy ao amin'le toerana tokony hipetrahany ve izy rehefa tsy zay tsy tokony validena misy hoe AFF zanaky père inconnu sy mère inconnu misoratra ao misy hoe olona anarana BDP zanaky prénom fotsiny mitovy amin'ny prénom any vitsy kely zany tsy possible hoe olona manjatony de ohatray daholo ny kandreo oleo misy olona lazaina fa père manana père izy de mère inconnu misy ndray izy père inconnu mère inconnu zany tsisy ray aman-dreny tsy possible zany raha vao tsisy ray aman-dreny izy defa tsy manamboatra CIN tsy manamboatra copie ny ao amin'ny commune fa alefany amin'ny orphelinat izy de miandry olona miadopte anazy fa ny olona rehefa teraka de au moins misy mère misoratra eo zay ny lalàna gasy aty andafiny misy an'izany hoe mère porteuse fa any mbola tsy zany misy any mbola tsy maintsy mère bevoka nandritra 6 volana no nitondra an'iny teo de iny mère bevoka nandritra 6 volana iny zany hoe le mamany tondrana 6 volana no misoratra eo dikan'izay tsy misy olona mère inconnu zany any Madagasikara fa raha ohatra hoe zazanarina teny andalana riny de tsy mahazo copie raha vao tsy misy olona mitonona hoe iza mamany io dikan'izay zareo zany nanomana osoka marobe amin'ity fifidianana ty satria hoe anazy ny tanàna izy ny tompony fahefana anizany fahefana de apangala bato ny olona rehetrarehetra nanofana olona izy zany hoe tsy zavatra nataony au hasard le raha kanjo tratra de eo amin'izay zany no hoe misy inona ny atao de manova PV de contingence ozy izy ny ministère ny atany raha ohatra zany hoe ho an'ny intérêt public na hoe atao hoe ho an'ny inona ny atao hoe intérêt public amin'ny teny gasy raha hoe ho an'ny nécessité publique zany hoe ho an'ny fandaminana ny ordre public no anaovana le izy tsy olana fa tsy zay ny zavatra tadiavin zareo atao fa hoe
amreo PV izay mivoaka eny amin'ny tena bureau de vote zany de isy zavatra tsy manjary be dia be mivoaka eo de anao PV hafa ry zareo milaza tout s'est déroulé comme d'habitude. De ny PV izay voaka rariva zany tokony miconstater andreo zavatra rehetrarehetra ireo de zareo amoaka PV hafa ho alefany any amin'ny CED, ny atao hoe CED dia commission électorale de district. Isaky ny district zany de andefasany zareo an'io PV io hoe tiany PV ho avoaka ao comme s'il y avait rien du tout de iny PV de contingence iny no ho raisin'ny tribunal administratif. Tsara fantatrareo fa tsy ny HCC no itsara ny fifidianana io fa ny tribunal administratif ao Antananarivo. Io tribunal administratif ao Antananarivo io de fa nazo baiko tamin'ny ministra hoe ampandresena ny candidat mpanjakana ohatriny tam'le hoe lavina ny candidature-ny Marc Ravalomanana, lavina daholo ny recours. Dikan'izay zany ny tribunal administratif ao Antananarivo io de fa mivonona anda ny recours rehetra izay hoentin'ny mpanohitra sy ny candidat zay mpanohitra. Ninona zany hoentinareo de fa miomana izy andany. Inona ny dikan'izany? Za zany miteny alefa foana ny fanangonana proof, constatena foana le proof, constatena PV, constatena ny alatra, sambory zay tratra. Fa tsy vitan'izay. Raha ohatra ny fitsarana tribunal administratif ao Antananarivo mbola manome ny azo raisina fa tsy mitombona de ozy izy hoe manangana fitsarana eny an-dalambe ny candidat ary ataovy fitsarana any vahoaka izy. Tsy miteny hoe fitsaram-bahoaka raha zay ny tena tokony ho izy tokony fitsaram-bahoaka fa saingy fitsarana avy amin'ny vahoaka no atsangana de io no oka itsara ny proof rehetra zay nentinareo de io mamoaka ny valiny eo, io no mamoaka hoe disqualifié Yarlala, io no mamoaka hoe nul daholo ny vatony Yarlala. Tsy afaka disqualifié ni satria misy manontany hoe afaka disqualifié, afaka tena tonga de disqualifié izy na de le izy niantso any gouverneur tery amin'ny palais des sports iny ara de fa tokony disqualifié satria gouverneur olona nommé tsy tokony anatrika mihitsy propagande. Ny fampiasana andreo olona nommé rehetra amin'ny propagande na candidat anankiray de madisqualifié an'izany candidat zany. Kanefa efa fantatsika fa ny disqualification de ho avoaka zany hoe didy avoakan'ny tribunal administratif. Efa fantatsika fa ny tribunal administratif efa nazo baiko fa ho lavina daholo izay fitoriana tonga eo dikan'izay dia le fitsarana mihitsy ny tonga de disqualifiena. Azonareo ve zany zavatra teneniko zany? Rehefa tsy hanao an'izay de aza memenina tsony. Rehefa tsy hanangana tribunal mbahoaka eny an-dalambe de aza memenina tsony. Fa tonga de ataovy notenenina ianareo tamin'ny présidentielle. Tsisy mandeha amin'izay laoniny io Rajoelina tsy tokony latsaka, mbola nekena ny latsaka. Nandeha ny députation efa antenenina hoe les mêmes règles veny andeha anaovanareo député olona nahazo 2 places partout zany hoe azony mpanohitra ny place anankiroa avy tamin'ny place rehetra era Madagasikara. 20 ny candidat ny fanoherana era Madagasikara. Au moins tokony tafiditra daholo reo satria ny fidy andreo 20 reo ny malagasy rehetra. Inona natao? Nikena le izy satria nahazo 5 sur 80 candidats ny azo fanoherana de nekena le izy fa andao indray anao communal. De zao zany le communal efa anteny tamin'ny candidature Ravalomanana ny lavina iny tonga de ajanony fa tonga de tovy rotaka eny an-dalambe. Tonga de tovy rotaka. Le rotaka lazaiko za tsy miteny andana dory de andana manao 26 janvier bis fa ozy izy hoe tonga de midiny an-dalambe daholo iny pomba Ravalomanana rehetra tsy manaiky an'izany zavatra any fa aza manao candidat de substitution. Ndao ihany anao candidat de substitution. Zao vokany ataovy ihany ara le fifidianana satria efa nisafidinany anao an'le izy fa la kosa de miteny hoe
misy adresevako eto fa ny candidat rehetra izay candidat milaza fa manohitra fa tsy momba ny fitondrana io izay ny safidy andeha amin'io fifidianan'io dia azafitana amin'ny mpifidy anareo. Za zany eto maka ny toerany pomba ny mpifidy rehetra. Na ifidy aniza na ifidy aniza zay mifidy an'izay akoatra ny fidy any Arlala sy izay candidat mpanjakana dia arovo ny safidinareo. Arovy amin'ny alalany fanatratrarana an'ireo olona rehetra manao osika, sambory de fatory de atero eny amin'ny mpitandro ny filaminana. De raha vao mivoaka tao ka raha ohatra hoe avoaka ny mpitandro ny filaminana de tandrovinareo ny filaminana, zany hoe substituer vous amin'ny mpitandro ny filaminana. Raha ohatra ka tratra ny osika rehetrarehetra, ataovy PV, ataovy ny constat d'huissier, raisiny sary ny vidéo, tout ce que vous voulez, de ataovy double le izy ka raha ohatra alefa eny amin'ny fitsarana, mbola lazain'ny fitsarana fa hoe azo raisina fa tsy mitombona. Satria ny PV azony zareo de le PV de contingence ho avoakan'ny CED, ho avoakan'ny district, ho avoakan'ny olona voakarama rehetra ao amin'ny CENI ao de atsangany tompoko ny fitsarana eny an-dalambe. Ohatra ny tamin'ny 2002 nisy HEC ad hoc nitsangana teny Mantasoa, tsy misy lalàna mihitsy nametraka an'izany, tsy miexiste ao Madagasikara zany HEC ad hoc zany fa natsangana de iny HEC iny no nilaza hoe izany lany. De ohatran'izay koa ny ataovy amin'ity fa rehefa tsy hanao an'izay de zay mitazana fotsiny ety anao krismasy, zay ny teneniko. Za de miteny rehefa tsy hanao an'izay de za memenina eo tsony fa de fa ataovy eo. Fa io de tsy maintsy ataony zareo lany Arlala, io de tsy maintsy ataony zareo azo raisina fa tsy mitombona ny fitoriana rehetra lazainareo. Na zavatra efa hitapoko hitam-pirenena zao ny osika sy ny olona zay alefan'ny zareo de lazainy fa hoe lainga fironinareo zany, olona iranareo ihany reny, tsy fantatra zay zavatra fironina eo fa za de miteny hoe tsisy zavatra fironina ny zavatra niteneniko, tsisy zavatra fironina ny hitanareo fa izao ianareo de miady, croiser le fer, de atsangany ny tribunaly mbahoaka eny an-dalambe de lazao fa disqualifié i Arlala de ny akoatra ny Arlala no manisa vato eo. Zay ara aloha fa misy appel hafa indray Zay ny dikan'io PV de contingence io, PV hafa noho ny PV tena misy ao. De io PV de contingence io no ho lazainy zareo hoe tsy nisy ninina teto nandeha tsara le izy i Arlala lany. Ekenareo ve zany? Zay rehetra milaza fa mpanohitra ny fitondrana io ka tsy ara-iasa amin'ny fitondrana io de okanao an'izay, zay tsy manao an'izay amin'ireo candidat reo da aleo tsarainy tantara eo fa ny dikan'izay zany dia manaiky an'le fitondrana. Zay zay aloha fa zay mbola misy appel anankiray